Tiavani Jehovah Jamanitra, Tiavani Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Antsika tsisy fetra nentiny Jesosy nieloka rehetra miantso atsika bebaka ny tompo iza aza manamafy atoka iana ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana, Katanjemu Majakariva, Saya Sainu Tanjemana. Azuantoka tokony fanekeny fa ovelona zay mankatony teny mandeana matahora ny tompo ny fanahy mitarika ny mpanompo ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra Katanjemu Majakariva Saya Sainu Tanjemana Katanjemu Majakariva Saya Sainu Tanjemana Ari tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra Katanjemu Majakariva Saya Sainu Tanjemana Katanjemu Majakariva Saya Sainu Tanjemana. Avaka isika toko raha ny fihevitra olombelona amin'ny tranga zavatra manodidina anay dia sy nanam-po velively na ny eritreritra fa ho tanteraka izao isan-taona zobily fahavalopolo taona izao fa ianao Andriamanitra lay manana ny fahefana rehetra kosa manapaka izao rehetra izao tompony teny farany amin'ny fitantanana ny firenenay dia mahazo izao fotoana sarobidy izao ndray izahay koa noho izany dia misaotra anao midera sy manome voninahitra anao izahay ry Andriamanitra rainay velona any an-danitro satria mbola te hamelona ny zanaky ny fifoazany indray ianao amin'izay amelombelomanao ny fagnahinay amin'ny alalan'ny teninao izay ampihainoinao anay amin'ity isan-keritaona ity indrindra fa amin'izay amangenao anay amin'izao taona zobily izao makasitraka Jesosy fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra manakambara aminay ianao
ary Andriamanitra manomana ny hoavinay mandrakizay ianao. Dia vangio ny fona tsirairay aby, aza velanao handalo eo masonay sy eo amin'ny sofinay ny teninao, fa hitoetra ao anatinay hamboly fiainam-baovao mifanaraka amin'ny toe-panahinao Andriamanitra. Dia anao Andriamanitra lehibe, avy sy manerinerina, masina ka mankahala ny rasy rehetra. Sy hainay ny manoanao raha sy mitoetra ao anatinay ny fanahy ny faindrenao. Koa dia mangataka izany fanahinao izany izahay, aizanay mitandrina ny sitraponao sy handehananay araka izany koa amin'ny fiainanay andavanandro. Dia ampahirezo ny zanaky ny fifoazana rehetra sy hiala amin'ny teninao, fa ny teninao no fiainana ho anay mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatanay famelan-keloka, ny angatanay famonjena indrindra fa ho an'izao firenena malagasy izao, mba hakatoanao ny vahoaka malagasy ka Kristy ho an'i Madagasikara ary Madagasikara ho an'i Kristy. Dia misaotra Jesosy. Amen. Ny voalohantendry avana malala dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indrindra isika ny amin'izay anatresika indrindra izao isan-keritaona izao indray, rehefa nandalo efitra maina isika tao anatin'ny tany sy misy rano ka dia nangetaheta, ary ao anatin'izany etahetasika izany namaly ny fitarainasika Jesosy, ka dia misy loharano miboiboka indray omeny ho an'ny zanaky ny fifoazana mba ho famelomana azy. Misaotra azy sika noho ny fandaharana rehetra izay fantany fa mahasoa, ary dia mamerina indray ny fiarabana ho ansika rehetra tratran'ity tolakandro fanokafana ity. Misaotra koa ny ray aman-dreny rehetra ao amin'ny brofoibe izay nandahatra ny fandaminana maro samihafa, indrindra fa izay nanolorana izao anjara toroteny ho anjarako izao. Koa ny tenin'Andriamanitra izay omena sika amin'ity tolakandro ity dia izay voasoratra amin'ny Deutéronomia toko fahenina. Deutéronomia toko fahenina dia manomboka mamaky amin'ny andininy faefatra azanina amin'ny andininy fahatelo amby folo. Deutéronomia toko fahenina ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahatelo amby folo. Dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Mihaino ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoko amponao zao teny andidiako anao an'io zao, dia ampianaro sara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao tranonao ianao na mandeha eny an-dalana na mandry na mifoha, ary fehezo famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoko ho fey fampasarovana eo ambonin'ny handrinao, ary soraty eo amin'ny tolam-baravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omenanao, dia tany misy tanàna lehibe sady tsara izay sy nataonao, sy trano feno zavasoa rehetra izay sy nofenoinao, sy lavaka famirian-drano voalavaka tamin'ny vato izay sy nilavahanao, sy tany voavolo voaloboka sy hazo oliva izay sy nambolenao. Ary nihinana ianao ka voky, dia mitandrema fandrao hadonoinao Jehovah izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nandevozana. Matahorany Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mampo azy, ary aoka ny anarany no hianiananao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala zanaky ny fifoazana manatrika izao isan-taona izao, aminareo rehetra ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Saotra n'Andriamanitra lehibe indrindra isika ny amin'izay anomezan'i Jesosy asika indray ny teniny, amangeny asika rehetra mba ho famelombelomana indray ny
fiantsoanasika sirairay avy izay nataony tamintsika araka ny toerana misy sy ny karazana izay omeny Jesosy asika amin'ny andraikitra tandrify. Izao tenin'Andriamanitra zara nomena izao dia tenin'Andriamanitra mifamatotra amin'ny fanevany ity isan-taon'ny zobily fahavalopolo taona ity, izay manizingizina indrindra ny itiavasika n'Andriamanitra, ny akataovasika izay lazainy, fa amin'izany ny orenany ny finoana marim-potsy sy ankinany ny fitiavasika izany Andriamanitra tompo isika izany. Fanekempinoana teo amin'ny Jiosy ary ampahafantarina hatrany amin'ny zaza vao teraka ny fahalalana fa Jehova no Andriamanitra, ary raha manondro ny anarana hoe Jehova ny Baiboly dia mampahasiaro ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razany fahiny izany. Tsy hafa fa Abrahama izay olom-bofidin'Andriamanitra ka nofidiny manokana ho fireneny, ary amin'izany fanekena ataon'Andriamanitra amin'izany dia sarobidy aminy ny mahalala ilay Andriamanitra ny fanaiky aminy, ilay Andriamanitra ny fidy azy ho olony, sy tamin'ny fireneny Israely ihany anefa fa mitatra koa hatramin'ny androntsika fiangonana kristianina ankehitriny dia manome izany fampitandremana izao tenin'Andriamanitra izao ny soratra masina, ny amin'izay hananasika n'Andriamanitra tokana sy marina ary akatoavy teny mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fampianarana izingizin'ny Lutera Martin zany ny amin'izay hanambarany indrindra ny amin'ny didy voalohany, ka ampitandremana asika hoe aza manana andriaman-kafa, fa sy izao ihany. Ary eo anatreny izany fampitandremana ny mahandriamanitra tokana azy izany dia zavatra heverina fa hosehan'ny olombelona tanterahina raha sy izy no mampitoetra reto zavatra anankitelo reto sy maintsy hanana fahatahoran'Andriamanitra isika. Io no fampianaran'ny Lutera. Faharoa manaraka izany, sy maintsy mity azy isika, ary ny fahatelo sy maintsy matoky azy isika. Ny fahafenoan'ireo toko-telo mahamasana handro amin'izay hitandremasika ny didy voalohany, amin'izay ampianarina asika ny ananasika n'Andriamanitra ho tena Andriamanitsika tokoa, dia saripady ny fananana izany fatahorana n'Andriamanitra izany. Atahorin'Andriamanitra satria lehibe izy, atahorin'Andriamanitra satria tompony fahefana rehetra izy. Saingy sy Andriamanitra manana ny fahefana ambony ihany izy, fa Andriamanitra ray koa nahary tongotra matanasika ary nohariny tahaka ny endriny, ka dia ampianariny hoe raisika mipetraka any amin'ny toerana avo izy. Matetika efa niresaka an'ity ihany aho fa misy gouverneur anankiray izay masiaka be tamin'ny toerana anankiray. Miala siny raha miresaka an'izany eto a, fa ity gouverneur aty dia tena sarotiny amin'ny zavatra ifehezan'ny olom-bofidiny, marina gn'anazy. Fa rehefa tagnatraniny anefa izy dia mahita n'ilay gouverneur miaraka amin'ny lalao amin'ilay zanany naterany ao anatin'ny salon malalaka ao, dia manao kiombiomby, dia mitaingitaingina eo ambony ny zanany. Kay tonga tampoka ireo manamboninaitra namany tonga eo, dia gaga nahita an'izany fihezika zany, fa nagnino anao no manao zao? Dia hoy izy, ary aho gouverneur fa atao dada aho rehefa atao trano, ka dia mahay mampita ny fitiavako ny zanako naterako amin'izay tezako azy, fa sy ray masiaka ihany aho fa ray fitiavana koa. Ary atambatra ao anatin'ity didy ity le fatahorana n'Andriamanitra dia ny hanehoana fa ambony izy, avo izy, lehibe izy, ka na dia ny anjely ary rehefa mihaona amin'ny saronana daholo ny tare, mitafy lamba lava be hatramin'ny tongotra sisy miseho, satria ilay masina no mifanatrika aminy. Maika fesik'olombelona mpanota, saingy ao io fitiavana dia ampianarina asika, io maharay azy io dia ampianarina asika otia. Fa ny toetra fahatelo mitambatra ao anatiny dia ny fahatokena azy. Rehefa fatatsika ny maharay azy dia atoky azy mihoatra noho ny zavatra rehetra isika. Mampitandrina izao tenin'Andriamanitra izao izay ilazany hoe mihainoa ry Israely, Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany.
ary tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Entiny ilazany indrindra fa rehefa mitian'Andriamanitra isika sy fitiavana azy noho ny siakany, noho ny izy loza be, fa noho ny maharay azy, noho ny fitiavasika fa izy no nahary asika ka dia olony isika, ary sy vitan'ny olony ihany fa mihoatra noho ny olona rehetra malala ny tiany. Ny fanomezana ny didina ny lalàna na ny fisipika dia sy hery hamatorana fa hery hiarovana. Ka amin'izay nomezan'Andriamanitra ny lalàna no tiany koa hahatongavany ny taranany rehetra amin'izay tiany ho tratrarina. Dia ny mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra no harian'Andriamanitra tahaka ny endriny, manana toe-panahy tahaka azy. Sy haisika ny makasitraka an'Andriamanitra, sy haisika ny manoa azy, sy haisika ny manome voninahitra, satria gn'antony nanomboka tamin'ny dirany mota teto amintsika dia nesoriny Satana ao anatisika io toetra anankitelo tiasika, tian'Andriamanitra ho tanterahisika io: ny fahatahorana, ny fitiavana ary ny fahatokena azy. Esorin'Andriamanitra tao io, esoriny devoly tao azafady, mba azahoany mampitoetra ny fahefany Satana ao anatisika, ka amin'izay toetra rehetra amboleny Satana ao anatin'ny tinofosika ity dia ny sihanao ny sitrapon'Andriamanitra no fikendreny. Ary io no ampianarin'ny Lotera hoe sy mahay sy manota isika, sy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ary dia zany gn'antony itenenan'Andriamanitra amintsika, satria te hanana sika ho zanany izy ka averimberiny matetika io afatra sy anatra io. Raha nambara tagny amin'ny fanekena taloha nataon'ny zanak'Israely, nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tao amin'ny Loasa sy ny tendrombohitra Sinay. Ao anatin'izany tendrombohitra Sinay zany ny nagnomezan'Andriamanitra nyty didy folo ity, mba hampahafantaran'ireo zanak'Israely vahoaka an'Andriamanitra ho manina agny amin'ny tany Kanana, tany tondra jonono sy tantely, araky ny voalazany amin'ny andininy faraparany vakisika teo. Dia sy mety raha manao zay daniny kibony mandeha amin'izay saipantany ny firenen'ny olo mbafidin'Andriamanitra. Fa rehefa te hivavaka amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra koa magniry anao te hivavaka aminy. Zay ny lazaina amin'ny filazany sarany zaona. Rehefa te hivavaka amin'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra koa magniry anao hivavaka aminy. Koa raha sy mifanaraka amin'izay tian'Andriamanitra sy ny fikendreny ao anatin'ny fivavahana no atao dia ho zava-poana izany rehetra izany. Zany ny nahavoany fireneny Israely. Fa tao anatin'ny nataosika ny hoe fandrenesana ny feon'Andriamanitra dia mandray ihany ny sofiny, saingy lalidalovana. Vokatry zany dia sy mifanaraka amin'izay tian'Andriamanitra ny feo azony, fa hafa ny tenenin'Andriamanitra dia hafa indray no zavatra iainany. Tahaka ny miteny amina tovovavy anankiray ty rangahy anankiray ty fa marenina izy: misy lakana vianaka mba hiampitako ery apita, atoroko amin'ny papako anao androany fiambola kely io ve dia fa ilainao sahady. Tena sy mifankahazo ny resaka. Ary izany fivavahana vokatry ny fiainoana rasy zany dia miteraka fivavahana feno fiasaram-belasi, ka nagnomezan'Andriamanitra sy ny mafy ny zanak'Israely hoe ity fireneny ity manazahy amin'ny molony fa ny fony lavitra. Foananareo ny didin'Andriamanitra fa gnan'olombelony indray no tanterahanareo. Noho izany foana mivavahanareo amiko. Hanambarany indrindra fa rehefa mitaky fivavahana avy amintsika Andriamanitra dia mitaky asika agny amin'ny fo. Ny fo no foy be ifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra. Ary raha sara io fo io dia sara ny fifandraisana aminy, fa raha sy manjary io fo io dia sy manjary koa ny fivavahana aminy. Ary izany gn'amerimberegnan'Andriamanitra mandrakariva ny teniny mba hilasaka ao anatin'ny fosika io tenin'Andriamanitra io, izay sy lasaky ny zato agnatin'ity baiboly ty ny ilazany hoe mihainoa. Mihainoa, raha miresaka mihainoa isika dia asan'ny sofina izany. Gaga ihany ary rehefa mamaky n'Apokalipsy ny amin'ny toko fahatelo, ny amin'ny taratasy soratany izaony apôstôly ho ny fiangonana, fa isaky gn'avy nanoratra taratasy anankiray dia manao signature ery amin'ny farany izay manasofina ho entina mihaino aoka izy haino.
sarobidy amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra ny fampiasana an'io sofina io fihenoana io, ary dia agnomezan'Andriamanitra dera ho an'izay olona mahatandrina ny ten'Andriamanitra mazoto miaina tahaka ny nataony ta Maria no nifidy ny anjara sara izay sy alaina aminy. Rehefa rasy ny sofina dia sarotra ny hambolena finoana velona ao agnatin'ny olona anankiray ao, ary rehefa sy velona ny finoana vokatsy zany fihenoana rasy zany dia sy ao ny tahotra. Ny olona maregny sy dia mba be tahotra loatra, fa ny olona maregny mahare sara ny feo vao misy zavatra miesikesika agny dia efa tahotra izy. Ny olona maregny nandeha amin'izay andehanany agny izy sisy feo eniny eo, ary dia vokatsy zany dia misy fahatarana lalina amin'ny fiainam-panahin'ny olona sy mazoto mihaina ny soratra masina. Matetika ao dia milaza an'ity, malaza isika loteranina mahery mitombo amin'ny ty ataontsika hoe continent Afrika ty, amin'ny atao hoe fifazam-panahy mivelatra ao anivon'izao tontolo zao. Fa rehefa fampianarana soratra masina no atao agny amin'ny fiangonana tsirairay, zara anao na mahita kristianinao, fa raha fandraisana fanasany tompo no amboarina feno ny fiangonana, mahery mihinana fa sy mazoto mihaina, sy ny mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay loky ny vavan'Andriamanitra. Noho izany dia zao misy tombom-barotra matanjaka ho an'ny fanahy ny fifohazana ny amin'izay hanokafasika ny vavahady voalohany indrindra ahafahan'Andriamanitra miditra ao anatin'ny fo izay fohy be ifandraisasika amin'Andriamanitra. Io na avogny Jiosy fa mihainy ihany ny sofiny fa sy mahare izy, mizery ihany ny masony fa sy mahita izy, ka dia lasa manaonao foana ny sitrapon'Andriamanitra ataony kilabao, fa ny sitrapony ny fampianarany ny razana zany ny fihininy mafy, ka mahatonga ny fivavahany ho fivavaham-poana. Mitaky fivavahana feno amin'ny mahaolona manontolo ny fivavahana amin'Andriamanitra, saina, fanahy ary tena. Fa rasy zany dia fiasaram-bela sy fosiny. Andriamanitra masina Andriamanitra marina izy, tokana izy, sy azo fangaroharo izy, sy roa fa ray. Mihenoa fa Jehova Andriamansika dia Jehova iray ihany. Zany ny mahatonga an'i Jesosy miteny mandrakariva amin'izay hanatona sika azy. Izany ny nahatonga anazy fa rehefa nisoratana tamin'ny vato fisaka ity tenin'Andriamanitra ho inoiny ny zanak'Israely ity, dia sy nahavokatra fa arakaraky ny nametrahana ny lalàna no nahafaty ny apatrapatra ny zanak'Israely teny anefitra. Gn'antony ny sy fakatoavana. Beritsereto anie ao anatin'ny tokantrano anankiray hoe ny zanaka ao naloaky ny kibonao sy makatoanao, sy manoanao, fa izay rehetra teneninao raha miteny aminy nda nanaka makaria sy nanana anao dia mekaizy izy manandrefana izy, ary dia miteraka fahoriam-po ao anatin'ny fonony ray aman-dreny miteraka zany hoe fa inona loatra ny raha nahazo anao ty. Eritsereto ny alahelon'Andriamanitra amin'izay sy akataovasika ny feony, ary zany ny mahatonga ny zanak'Israely hametraka indrindra hoe ny fihainoanan'Andriamanitra ho fanekemponoana. Tahaka asika hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, io sy teneniny vava fa henoiny sofina ampiharina amin'ny fiainana andavanandro. Dia amin'izay ahafantarasika fa izy no Andriamanitra nahary asika ka manome asika izay lay zavatra rehetra ilaysika tamin'ity fiainana andavanandro ity. Fivavahana mitaky fifandraisana lalina amin'ny fo no fivavahana takin'Andriamanitra, mba tonga azy hanoratra ny teniny ao amin'ny fosika arak'izay nolazainy tamin'ny mpaminany tagny aloha hoe agny parany agny amin'ilay androny Jehova ho avy dia ho soratako ao am-poniny mino tsirairay ny lalako fa samy vato fisaka. Ary rehefa voasoratra ao anatin'ny fony mino io lalàna vaovao ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny io, dia ho aisika manomboka eo ny hain'ny feony sy hakatoy izany feony zany, ka tonga sika rehetra miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny fivavahana marina sy madio. Ny Jiosy dia mahay mampianatra an'io ny zanany, ary dia tantara sy azo esorina amin'ny fiainan'i Jiosy ny atao hoe
fampitana ny fampianarana nomeniny teo aloha ampitaina amin'ny taranaka eo afara na amin'ny fomba fiteny hoe fampianarana lovainy taranaka. Satria nampianarina an'izany Abrahama hoe aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra. Noho izany dia zao tena sy tanteraka tompoko ny teny fikasanana ny fanekena raha ny fihin'ny Abrahama samirery ho azy io teny fikasanany meny hoe aminao ny hitahiana ny firenena. Fa misy fanohizana an'io satria i Abrahama sy ho velona mandrakizay amin'ity tany ity. Na ho mpiandry mafana foto inona anao rehefa tonga hoe stop sy afaka mandingana eo anao. Ary sy firy ny lavo tamin'ity taona misy asika ty amin'izao volana retina nahazo asika zao. Ary sika rehetra zao be dehibe ny nandao fianakaviana sy satry tampoka tao anatin'ny fotoana seritreretiny tapitra amin'ny fotoana. Dia atao akory raha ohatra sanatria sy nahay nametraka lova ho an'ny taranaka. Ny lova eto amin'ity fiainan'ity ary sy azon'olona adinoina. Fa aminay aty amin'ity faritra aty dia misy ny ataonay hoe kitla. Pozavaiko ny kitla. Manana lela-pangady tahaka an'ity dadako mba azahoany mamelona ny vady aman-janany. Fa dia miasa andro miasa alina, miasa andro miasa alina. Dia rehefa mifary ity takelaka anankiray ity tahaka an'izao ny sisa lany dada tamin'ny famelomana anay ity. Kitso ny agnaran'ity aminay kitso fa sy angady tsony. Dia inona no ataony an'ity angady ity? Sisy zavatra vitany ity fa tahirizina ao amin'ny efitrano mangina ity dia atao ho fahasarovana ny dady ity. Ka ny taranaka rehetra dia mametraka an'ity ho lova sarobidy fa tena lany dada tamin'ny famelomana anay ny heriny manontolo. Ka na dia vy zao aza tiako ny sisa hanambarana ny herin'Andriamanitra miafina ao anatin'ny fitezana izay sy azony mino adonina hoe inona moa sy nataon'Andriamanitra tamin'ny zanany malalany ary foiny ho anao. Rehefa sy tanteraka ao ny lalàna satria hiarany ny fahatezerin'Andriamanitra eo anatrehany ny fisarana n'Andriamanitra sy mahay mandefitra amin'ota ianao dia hoy Jesosy avelao izao no isolo azy. Sy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Lova tahaka an'izany ve dia averinao ho zavatra maivana ka sy hampitainao amin'ny taranaka. Firy ny mpiandry mafana fo fa ny taranany tena tavela. Dia ho aiza ireo taranaka sika reo raha sanatria sy mazoto mampita ny mesazy na ny afatra izay nomen'Andriamanitra sika hoe dia ampianary sara ny zanakao ary io fatahorinao n'Andriamanitra io, io fitiavanao n'Andriamanitra io, io fahatokenao n'Andriamanitra io. Ka na sy eo ianao mametraka mamy ho an'ny taranakao tahaka ny reny tantely. Ary dia lova mipetraka mandrakariva reo ny taranaka ny teny fikasana. Ireo ny zanaky ranony izay nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompony ary mihazo n'izany Jesosy izany mandra-pahafatiny mipita amin'ny taranaka. Fa raha sy manao izany tsika dia ho voa mafy. Ka ny ankamaroan'ny fiangonana dia hiaina ny toerana tahaka ny fiainantitra. Satria ny teo taloha lasa ny andimby sy misy. Gaga rehefa nifampiresaka tamin'ity vazaha missionnaire norvégiana anankiray any aminay pastera sisy tanora mivavaka zany tsony any aminay. Fa rangahy be manao beky efa sy kely sisa dia mivarina ry amin'ny maizina izy maty. Ireo sisa mivavaka ao am-piangonana ary fiangonana ngeda be tahaka an'izao zara raha roapolo zareo no eo satria lany andro ny fivavahana ho ireo taranana. Nefa taizany ny atongavany ny filazasara teto Madagasikara sy tagny ve fa hoy aho hoe sy nampianatra ny zanakareo ve anareo sa ahoana mety lasa tratran'le tontolo miazakazaka dia adininy fa ity baiboly ity dia feon'Andriamanitra miteny amintsika mba azaho asika miteny amin'ny zanasika. Ary izany fipitapitany ny hafatra izany no mampitohy sy mampitombo ny fivelarany ny fanjakan'Andriamanitra dia gn'anagnany olo ny fahatahorana azy ny fahatokiana ka hanagnasika fiadanana. Ary izany no amporosen'ny tompo asika amin'izao ny fitandremana lazainy eto
dia sy fitandremana be fahatany hoe aza mamono olona dia mipitaka an'izao dia sy mikitikitika gnain-dranonao sy zany ihany. Fa rehefa manana fahataorana an'Andriamanitra ianao na dia ny hikasa sy misy zany. Ary io indrindra no ampianariny tompo asika ka hitondrany asika any amin'ity renivohitra ny fifoazana ity, izay anomena asika ny tenin'Andriamanitra mba ho heno isika sy ho akataovisika. Fa ny teny rehetra miditra eo amin'ny sofina dia tonga ao am-po, ary rehefa tonga am-po izy dia aparitaky ny fo manerana ny organe rehetra mba ho velona ilay olona, ka ny sainy, ny tanany, ny tongony, ny vavany sy izay rehetra momba azy dia fitaovana maranitra eo am-pelantanan'Andriamanitra haneho ny fankataovana an'Andriamanitra amin'ny androm-piainany manontolo. Ry kristiana malala, miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanevany ny taonjobily faha-valopolo taona izao. Andriamanitra izay manokatra ny teniny amintsika ny mba hitandremasika sy hakataovasika azy. Fa fivavahana manao akory magnano ireo fivavahana namasika sasany raha mahay miteza sara ny zanany ny musulman ka mampanaraka ny fomba mampanao amin'izay fototra enkinany sy hivavahana. Fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia tadidio fa miteny aminao Andriamanitra amin'izay teny rehetra ny vakinao. Rehefa maharegny toroteny sy fampianarana ianao dia miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpanompo no tendrenanao izany. Ka ny olo mandray ny tenin'Andriamanitra sy mitandrina azy no afaka manao ny sitrapony. Zany hoe mamokatra fiainam-baovao, fiainam-pahamasinana sy fiainam-pakatoavana ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Manana diditsika sirairay avy magnatrika izao sataony izao mba azahoasika mizara izay nomeny Jesosy asika dia amin'izay namoazany asika avy tamin'ny vovoky ny fahafatesana mba hisanganasika ho velona, ka azahoasika mamelona gn'ankonasika araka izay lazainy Jesosy hoe raha mino ianao dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. I zavatra sy dia zavatra automatika ny teny ho tenenina amin'io, fa gn'andraikitra tandrify rehefa nahazo ianao sarotry amin'ny olo nahazo sy izara. Ary izany fomba fizarana izany dia fizarana mipitiavana ny hafatra izay nampitondrainy ny tompo ka tonga azy ireo hahalala ny soratra masina tahaka asika koa dia ahay hapiatra ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahataorana an'Andriamanitra ary ny fahatokena an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ka dia lahoery kristiana ny veregna asika indray amin'ny fahataorana an'Andriamanitra fa izao vaninandro regna asika zao no andro farany hitomboasika sikelikely ho agny amin'ny lalana sy sitrak'Andriamanitra ka ameregnany asika indray ho amin'ny sitrapony. Fa amin'izay hitandremasika ny sitrapony dia nagnana fiainana mandrakizay. Mety ho diso isika sy ny fitandremasika ny lalàna no mahavonjy, fa ny olona voavonjy kosa dia mangetaheta magniry te hitandrina ny sitrapony. Araka izay lazainy hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Dia voninahitra an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Vavakisika ry tompo sy toa sady rainay mandrakizay eo makasitraka izahay fa matony entinao eto amin'ity toby ity ny zanako mahalalanao maro manerana izao tontolo izao, indrindra fa gninosy eto Madagasikara. Dia misy zavatra tianao harenina indray amin'ny fiainanay toy ny tokotely mamasana handro izay ampianariny ny didy voalohany hoe hatahotra anao izahay, ho tianao izahay, hatoky anao izahay mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ny fahatanterahana izany no ahaizanay mihaino anao, azahoanay makatoa anao, azahoanay mitandrina ny sitraponao sy amin'ny fomba ivelambelany tahaka ny ataon'ny mpiasara velasi, fa ho tena agnatin'ny fonay tokoa ary dia hanehoanay isan'andro fa manana anao Andriamanitra izahay. Dia ilay Andriamanitra mpamelona anay, ilay Andriamanitra mamonjy anay, ilay Andriamanitra mamela ny helokay. Dia mitahia ny zanaky ny fifoazana rehetra na ny tonga entiny izay mbola eny an-dalana samby dodododo handre ny fampianarana toy ny ranonorana milasaka ka ny tany mangetana rehetra dia ho mando, ho vonto ary hamokatra zatoheny. Dia anao ny dera laza ny voninahitra ao maharitra mandrakizay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tianay. Amen. Raisy ny fitahiana aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen.
Tsika tsisy fetra Nentini Jesosy nyeloka rehetra Miantso atsika bebaka ny tompo isa Aza manamafia tokayana Ary tiavany Jehova Andriamanitra Tiavany Jehova Andriamanitra Katanjemu majakariva Saya sainu tanjemana Katanjemu majakariva Saya sainu tanjemana Azuanto katukuni fanekeni Fauvelu nazay makatuni teni Mangeana mataura ni tompo Ifanani tarikani panupu Ari tiavani Jehova Andriamanitra Tiavani Jehova Andriamanitra Katanjemu majakariva Saya sainu tanjemana Katanjemu majakariva Saya sainu tanjemana Ari tiavani Jehova Andriamanitra Tiavani Jehova Andriamanitra Katanjemu majakariva